Faly miarabanao indray amin'ity vidéo izay vokarin'ny Gasy Mahay Mamaky Baiboly ity. Dia androany tsika hiova kely amina zavatra maro isan-karazany. Voalohany hiovitsika androany hoe raha hatramin'izay dia nampaherezina foana ianao tao anatin'izay olana sy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena izay dia androany kosa tsika mba hitarika anao indray amina toetrana kristianina iray izay tena zava-dehibe sy ilaina tokoa amin'ny fiainana kristianina. Ny faharoa raha hatramin'izay ny ankamaroany toriteny fihibohana izay nataontsika dia teo amin'ny testameta vaovao daholo dia androany tsika nomboka hijery indray ny testameta taloha zany. Ka ny toetra izay hojerentsika an'io dia ilay toetran'olona mahatoky. Tsara marihana aloha fa misy ny atao hoe mahatoky dia misy ny atao hoe mahatoky. Ary ny fanoratra azy mihitsy indray no tiako ho resahana eto. Eo ilay mahatoky misy haintso sy dia eo ilay mahatoky fotsiny. Fa tsy mitovy ireo. Ary matetika dia ampitovitsika ny hevina hafamadikitsika na ohatr'izany ny fomba fanoratra azy fa tsy mpahay teny malagasy fa rehefa mamaky baiboly kosa dia manomboka mahita ny soratra fanoratra teny malagasy zany dia tahaka izao ny hevitr'ireo mahatoky sy mahatoky ireo. Ny mahatoky aloha zany voalohany indrindra io ilay ho resahantsika dia olona azo itokisana. Izy io dia mpamary toetra ilay mahatoky zany. Fa ilay mahatoky dia matoan-teny. Zany hoe ny heviny dia hoe mametraka fianteherana. Zay zany mahasamy hafa n'izy roa hoe raha mahatoky zany dia hoe mahatoky ihanina. Zany hoe azo atokisana ihanina. Fa raha mahatoky dia mahatoky eny ihanina. Mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky ny ohatr'izao zay ny dikan'ny mahatoky zany hoe matoan-teny ny dikan'ny mahatoky. Ka ny ho resahantsika eto dia ilay toetran'olona mahatoky. Zany hoe azo itokisana fa mety heviny azo andraisana n'izany hoe mahatoky zany ihany koa dia hoe olona tsy miovaova fa olona mipetraka morona tsara. Dia ny olona izay mitana ny teny nomeny ihany koa ary manatanteraka an'iny hatramin'ny farany na inona mitranga dia izany ihany koa no antsoina hoe olona mahatoky. Ary ny olona azo antoka moa zany rehefa tsy miovaova izy dia azo antoka zay izy dia izay ny hoe olona mahatoky ary ny olona mifanaraka amin'ny fahamarinana ihany koa dia izay ihany koa no antsoina hoe olona mahatoky mifanaraka amin'ny fahamarinana mihitsy ary amin'ny baiboly mahazatra antsika izy ny vokatry ny fanahy dia resahana hoe fahamarinana. Fa ny tiany resahana zany fahamarinana vokatry ny fanahy io dia mahatoky zany no dikany tiany ambara amin'izay fahamarinana izay. Dia olona manana fahamarinana mifanaraka amin'ny fahamarinana ny ataony honnête raha miteny hafa no atao hoe olona mahatoky. Raha miteny grika izy izay nanoratany mpanoratra ny testameta vaovao azy dia hoe pistis. Dia mitovy mihitsy ny teny hoe mahatoky sy ny hoe finoana zany dia samy pistis ilay izy dia pistos indray izy ny mahatoky sy ny mino. Dia teny ray ihany io zany hoe ny croyance sy ny fidèle dia pistis daholo ny ilazany azy. Ka ilay mahatoky eto moa zany dia fidèle no ilazantsika azy. Ny amin'ny teny grika, amin'ny teny hebreo azafady nanoratana ny testameta taloha dia emonina indray ny ilazany hoe mahatoky izay avy amin'ny teny hoe amen. Zay zany no nahatonga an'ilay teny hoe amen mitovy fototeny zany ny emonina sy ny amen mahatoky sy hoe ho tanteraka tokoa ny zany satria azo antoka sy mahatoky ilay izy. Ka io toetran'olona mahatoky io no hojerentsika
ny oabolana toko faharoapolo andiny fahenina de milaza hoe maro izy ny olona zay mideratena hoe manao tsara sy navita zavatra tsara fa tsy misy ny olona mahatoky, tena kavitsiana ny olona tena atao hoe mahatoky. Inona zay ny baiboly ary tena mitady olona mahatoky mihitsy Andriamanitra. Anisan'ny olona mahatoky zay hojerentsika androany zany de Daniel. Ao amin'ny Daniel toko fahaenina no iresantsika ny tantaran'ny Daniel zay tantara azo lazaina ny mpanoratra de milaza fa anisan'ny tantara zay be mpahafantatra indrindra ny tantaran'ny Daniel ao amin'ny Daniel toko fahaenina. Arak'izany de tsy ho vakitsika mihitsy zany lay andinin-tsoratra masina eto fa tonga de tantaraintsika ohatr'izao fotsiny fa asehoko eo ihany lay izy de anjaranao no manamarina zany hoe zay tokoa ve le voasoratra sa tsy zay, satria ny tanitsika moa de mamaky baiboly foana na de eo azany hoe tsy vakina lay tantarany Daniel fa efa fantatsika. Ny Daniel toko fahaenina, ny zavatra nitranga amin'ny Daniel toko fahaenina zany dia nanomboka resin'ny Mediana sy ny Persiana ny Babiloniana. De rehefa resin'ny Mediana sy ny Persiana ny Babiloniana de Kirosy no mpanjaka lehibe any Persiana zany fa i Darius amin'ny Mediana indray zany no nandray an'le fanjakana 12 tamin'izany fotoana zany de nisy tao anatin'izay le nisy ny Daniel. Ary ny Daniel amin'io fotoana io de efa lehibe, efa any amin'ny 20 taona mahery any Daniel eto amin'ity fotoana ity efa tena lehibe mihitsy izy satria efa niaina ny fanjakan'ny Babiloniana rehetra izy de zao ndray fa Mediana sy ny Persiana indray zao no manjaka. De tao anatin'izay Daniel, ka ny fomba fiasan'ny Darius voalohany zany de manendry solompanjaka izy, de nanendry solompanjaka 20 izy araka hitondra ny fanjakana aminy zany ary amin'ireo solompanjaka ireo de mbola misy lehibe ihany koa reo. Any hoe Darius de misy anaky telo de ao anatin'izay telo zay Daniel de avy eo misy an'le solompanjaka 20 zany ao anatin'izay ny firafitry ny fanjakana tamin'io fotoana io de anisan'izany zany ity Daniel ity. De hojerentsika amin'izay zany toetoetra ny olona mahatoky avy amin'io toetra ny Daniel io. De azotsika antoka fa matoy Daniel zany napetraky ny mpanjaka Mediana ho komanda mifehan'ireo solompanjaka 20 reo de olona tena mahatoky azo ny tokisana tsara mihitsy i Daniel. De hitantsika tany aloha tany tamin'ny tantaran'ny Daniel toko voalohany ka hatramin'ny toko 5 ny toetoetra ny Daniel mamatoky azy hoe izy de olona samy laza ny tsy mety ary samy fanandrina tamin'ny Nebokadnezara sy ny mpanjaka rehetra nandiby Nebokadnezara mihitsy izy rehefa misy tsy mety dia samy lazan'izany izy. Zay moa anisan'ny natonga anazy hoe mpaminany fa tsy le hoe manambara no fotsiny. De tena nampitandrina ny mpanjaka Babiloniana maro mihitsy Daniel isaky ny rehefa tsy mety ny ataon'ireo mpanjaka ireo de samy tenin'izany foana izy. Ary izy koa de samy joro vavolombelona mitoerana zay feno fanompontsampy tany Babilona zany de samy joro foana izy hoe nya de lay Jehova Andriamanitra no arahako dia sa niatrika an'iny foana izy na inona mety fanenjehana vokatra an'izay fijoroany fanarahan'ny any Tompo Andriamanitra izay. Ary de tsy niala tamin'ny tompo mihitsy izy, andritra ny fotoana rehetra mbola tanora kely izy nanomboka tonga tany Babilona de fa antitra izy ankehitriny efa mihoatra ny 20 taona ozy izy tsika teo fa tsy niala tamin'ny maritra izy tsy niala tamin'ny tompo izy nifikitra tamin'ny tompo izy tsy niovaova izy dia toetran'olona mahatoky avokoa zany. Ka rehefa izay ny toetrany Daniel de miteraka fahakalana eo amin'ny tontolo manodidina azy zany manomboka mankala azy ny hafa mialina azy satria izy zay azo lazaina hoe tsy Mediana sy Persiana akory fa jiosy dia napetraka tao anatin'ny mpitarika lehibe anaky telo ao ambanin'ny Darius zany dia miteraka
fakahalana ho an'ny Daniel zany zavatra zany ary de nanao tetika ireo commande lehibe anankiroa sy ny solompanjaka hafa mitady zay ampangana ny Daniel, amelezana ny Daniel, akana ny toerany Daniel zany fa ny zavatra mahafinaritra sy hitantsika eto amin'ny 15 de ozy izy hoe nefa tsy nahita zay ampangana azy na zay tsininy akory izy ireo satria marina izy ka tsy nisy kilemana tsy nita taminy. Ninona zany natao amandriana ny Daniel de tsy hita mihitsy no fomba ahafahana manala azy eo amin'ny toerany amin'ny mahasolompanjaka azy fa de amin'ny mahacommande lehibe moa azafady, amin'ny mahacommande lehibe azy fa dia marina sy tsy nisy triny Daniel zany ny toetra ny olona mahatoky zany ka Daniel de ny mpanjaka de natoky ny Daniel tsara. Eto zany le natoky le tsisy haintso fa natoky ny Daniel ny mpanjaka ary na Andriamanitra koa raha de natoky ny Daniel nametraka ny Daniel amin'ny toeran'io de natoky azy koa Andriamanitra fa Daniel kosa indray amin'ny lafiny anankiray de nahatoky izy eo anatrehan'ny olona fidèle izy eo anatrehan'ny olona ary tsisy azon'ny olona hiampangana azy vokatr'izay fahatokisan'izay na vokatr'izay fidelité an'izay fa tsy teo anatrehan'ny olona fotsiny ihany Daniel no nahatoky fa nahatoky ihany koa izy teo anatrehan'Andriamanitra de zay ny olona mahatoky tsy le mahatoky ivelany hitan'ny olona fotsiny fa mahatoky ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy hoe fidèle eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny fa fidèle ihany koa eo anatrehan'ny olona zany ka ny an'i Daniel de hitantsika fa lay zavatra nataony no tena nijoroany vavolombelona kokoa amin'ny asany sy amin'ny fiainany no tena ijoroany vavolombelona kokoa de tsy hitan'ny olona ny hanomezana tsiny azy fa rehefa aveo izy moa zany amin'ny mampaminany azy de ny teny ihany koa tsy nisaraka reo anankiroa reo ny asa sy ny atao fa nendray tsika ny sasany asa fotsiny na ny sasany ny tenenina fotsiny betsaka fa ny atao tsy hitakory rehefa aveo na amin'ny fanohatra mihitsy amin'ny zavatra tenenina ary ny atao fa Daniel zany hitantsika de tena mahatoky sy marina izy de rehefa nitady ny fomba rehetra izay hiampangana azy ireo lehibe rehetra teo amin'ny fanjakana mediana zany de tsy nahita de ozy izy hoe ndao amin'ny lalànan'Andriamanitra no hiampangatsika azy any na mandrehantsika azy eto moa zany de manao-porofo hoe reto mediana reto de tsy mahalala mihitsy ny lalànan'Andriamanitra satria tsy misy lalàna milaza hoe tsy maintsy mivavaka intelo isan'andro ary tsy maintsy mandohalika mivavaka tsisy an'izany ao anaty lalàna ny amin'ny Pentatioka zany tsisy an'izany fa ny vavaka de fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy lalàna akorina hoe fototry ny maha-jodaisina na maha-kristianina fa fiainana fifandraisana no antsoina hoe vavaka fa de tany zany nandraisan'ny zareo azy hoe hitantsika fa mivavaka io de andao ataontsika zay tsy ampivavaka azy de fantatsika ny toyany rehefa aveo fa niteneny ny mpanjaka Darius andao mandritra ny 2 volana de tsy maintsy aminao ihany ny olona rehetra mivavaka fa aza mivavaka amin'ny hafa de nahazo an'izay hoe ivavahana zay ny Darius dia tsy nametra-panontaniana fa de nanao sonian'lay lalàna zay napetraka zay lalàna ozy izy asisonio izy io lalàna io mba tsy hiova araka ny lalànan'ny Mediana sy ny Persiana zay tsy azo ovana dia nanao an'izay tokoa ny mpanjaka ary petraka ao anatin'ny lalàna hoe atsipy any andavaky ny liona ny olona rehetra zay mivavaka amin'Andriamanitra hafa na amin'ny olona akoatran'ny amin'ny mpanjaka de zay zany nitetika reto commande lehibe sy ny manam-pahefana ary ny solompanjaka sy ny zay lehibe rehetra atao amin'ny fanjakana izay de eto anefany de mbola mahita ihany tsika n'lay fatoky ny Daniel na de mikoropaka mitady ny fomba rehetra ary amelezana azy ireo mpiara-miasa aminy de tsy nanova ny fanaony Daniel ny fifandraisany amin'Andriamanitra zany fa dia mbola nakao an-tranony ihany izy de mbola
teo ambony-drihana nanandrifa ny Jerosalema ary de nivavaka intelo isan'andro nandoalika nisaotra an'Andriamanitra hatrany ny fanaony taloha. Tsy miova mihitsy zay fa de mipetraka foana zay fifandraisan'ny Daniel amin'Andriamanitra zay na de fantany ary. Tsy maintsy anisan'ny nafantatra voalohany izy hoe ary zay moa voasoratra eto hoe vao hisy sonia ny didy hoe tsy azo atao ny mivavaka fa tsy amin'ny Darius irery ihany. Zany ny toetoetry ny olona mahatoky, zany ny atao hoe olona mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. De eo ny ahitana hoe aiza ho aiza amin'izany tsika rehefa misy olana na misy sakana na ohatr'izany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isan'andro. Fa eny fa na de ny fotoana fotsiny ara de manakana antsika matetika tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra isan'andro. Ny hafa moa de efa tsy manana an'izany mihitsy amin'ny fiainany rehetrarehetra, fa ny atao hoe olona mahatoky izay tadiavin'Andriamanitra de tahaka ny Daniel izao. Ina moa no mahatonga ny Daniel hoe mivavaka manandrify ny Jerosalema, mitodika any Jerosalema zany ny varavarakely mitodika any. De io tompoko de mila apetrakintsika fa tsy tahaka ny silamo akory. Ny silamo de nangalatahaka fotsiny ny ataony hita ao anaty baiboly zany, fa tsy tahaka ny silamo hoe tsy maintsy mitodika any Lameka fa any ihany misy Andriamanitra. Fa io de zavatra hitany Daniel de hojerentsika eo ny fanampiny. Fa io de hitany Daniel ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:7 rehefa tamin'ny fanokanana ny tempolo izay nataon'ny Solomona zany de nivavaka tamin'izay Solomona. De zao ny valitenin'Andriamanitra rehefa avy mivavaka Solomona tamin'ny fanokanana ny tempolo hoe raha ohatra ozy izy ka misy olona any amin'ny fahababona any ka mivavaka aminao manandrify ny taniny izay nomenao azy, zany hoe mitodika makany Jerosalema eto amin'le trano izay nanorenana ny anaran'Andriamanitra, de eno hoenona any an-danitra ny vavakyolona io. De izay zany natonga ny Daniel nitodika tany ahafahan'ny Daniel mametraka an'le hoe mitodika any amin'Andriamanitra satria any zany no misy ny tempolo izay azo lazaintsika hoe symbole ny fanatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely. De voalaza tsara eto mihitsy zany hoe raha any amin'ny fahababony izy no matsiaro anao ka mivavaka de mitodika amin'ity trano ity de hoenona any an-danitra fonenanao ny vavaka ataony sy ny fofonany de azo rariny zany olona zany. De zay zany natonga ny Daniel nanao an'izay fihetsika mitodika makany Jerosalema zay isaky mivavaka ny telo isan'andro fa tsy hoe tahaka ny silamo akory. Dia raha toizantsika ihany moa zany le izy hoe vokatra zay de tratra ambodioby Daniel zay ny azo lazaina anazy, tratran'ny reo namelam-pandrika azy satria efa fantatr'ireo ny fandehan'le izy de hitantsika foana miveriberina eto ilay teny hoe misomaritaka mihitsy ry zareo manao izay isamborana ny Daniel satria naomby lay tetika zay natao amelezana ny Daniel zany. Dia zay nidirantsika amin'ny tapany faharoa hoe inona kay no mahatonga ny olona ho mahatoky, fa inona no azo lazaina hoe tsy ambarantelon'ny Daniel ka nahatonga anazy ho mahatoky tahaka izany hatramin'ny fahafatesana mihitsy ary fa nisy inona tao anatiny ny anankiray voalohany de aloha de hoe noho izy mahatoky no natonga ny retsy mpiara-miasa amin'iretsy nialina azy satria retsy mpiara-miasa amin'iretsy zany olona tsy mahatoky dia nisy fialonana atao ary zany zavatra zany de mitranga foana lazainy Jaona ao amin'ny Jaona voalohany epistily voalohany Jaona hoe tsy mahalala tsika zao tontolo zao satria tsika zanak'Andriamanitra de tsy mahalala tsika zao tontolo zao. Fa izany koa nefa nahazo an' Jesosy Kristy raha ao amin'ny Matthieu 7:9-12 i Pilato koa de efa nahita zany tamin'ny fitsaranan'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny Pilato de efa nahita araka ty voalazany teo hoe fantany mantsy fa fialonana ny lanoloran'ireo azy. Teto zany ilay nampisafidianana an' Jesosy Kristy sy Barnabasy de i Pilato mihitsy nefa nafantatra hoe fialonana an' Jesosy Kristy nge no nanolorana anazy ho tsarain'ny Pilato io dia tahak'izay foana no mahazo ny
kristianina ary zany tsy mahagaga atsika raha ohatra ka hiara-ny fanenjehana foana isika kristianina rehefa mahatoky. Fa rehefa mitovy amin'izao tontolo zao moa anao de tsisy hanenjika anao satria mitovy ihany. Fa rehefa tsy mitovy aminy ianao de tsy maintsy mankala anao izy satria ny fihetsika eo fotsiny de efa miampangazy avy hatrany hoe tsy mahatoky izy, tsy izy de tsy maintsy alina sy amely anao. Ka ny zavatra voalohany zany zay nahatonga ny Daniel ho mahatoky de hitantsika eto amin'ny 14 hoe nanana fanahy hafa kely izy. Le fanahin'Andriamanitra tao anatiny mihitsy no nanome anazy ny toetra mahatoky io. Ary io no hitantsika eo amin'ny Galatiana 5:2-20. Raha vakiko amin'ny baiboly protestanta fanitsiana fahenina izy de zao lazaina hoe ny vokatra fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaova-tsoa, finoana. De io finoana io izy tsika teo lay pistis. De io ihany koa le hoe mahatoky. Na finoana zany na le fidelité dia teny ray ihany mahatoky ihany no dikan'izy anankiroa. Ka vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy ny toetra mahatoky. Avay izy nefa no ananana an'izay vokatry ny fanahy zay, tsy amin'ny fitenenana foana hoe vokatry ny fanahy sy mandeha araky ny fanahy, fa efa hitantsika teto fa vokatry ny fitiavan'i Daniel tenin'Andriamanitra. I Daniel de olona tia tenin'Andriamanitra sy miaina tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny 7:2 ery izy moa de hitantsika tsara andininy voalohany ka hatramin'ny 7 de hitantsika tsara hoe i Daniel izy de nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'ny tompony Jeremia mpaminany fa afaka 70 taona no tapitra ny faharavany Jerosalema. De hitantsika eo amin'ny Jeremia 7:20 zay hoe 70 taona nareo no baboan'i Jerosalema. De fantatry Daniel tsara zany satria izy mpandinika soratra masina. Dia izay soratra masina ny dinihan'izay nahafantarany hoe efa ho tapitra zany de inona moa ny zavatra nitranga de nitodika tamin'Andriamanitra tompo izy nitady izay vavahana sy ifonana amin'ny fivadikanana sy lamba fisaonana ary ny lavenina de nivavaka Daniel. Ka ny ahazahoana ny vokatry ny fanahy ilay toetra mahatoky zany de avy amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Zay toetra ny Daniel eto hitantsika eo amin'ny 9 moa izy lay mivavaka intelo isan'andro mitodika makany Jerosalema de olo mivavaka sady olo ny tenin'Andriamanitra mihitsy ity Daniel ity. Zay no mahatonga anazy manana an'le fanahy hafa kely raha oharina amin'ny fanahin'ny Mediana sy ny Persiana zany satria ny fanahin'Andriamanitra no tao anatiny de nanana an'le vokatry ny fanahy mahatoky izy. Fa tsy voatiezaka fotsiny io fa vokatry ny fanahy mihitsy. De ny 7 voalohany zany mahatonga ny olona ho mahatoky de ny fanahin'ny tompo ao anatiny. Fa ny mahatonga ny fanahin'ny tompo ao anatiny manome vokatry ny fanahy le fahatokiana dia ny fitiavan'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona tia tenin'Andriamanitra no manana vokatry ny fanahy. Fa tsy ny tenin'Andriamanitra ihany fa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra de ny vavaka zay. Tsy misaraka izy roa vavaka sy ny tenin'Andriamanitra satria ny vavaka fatatsika fa firesahana amin'Andriamanitra de tsy ianao foana no miteny akory fa izy koa asainao miteny de nonao de miaraka izy roa. Ny faefatra zay mahatonga ny Daniel olona tena mahatoky mihitsy eto dia ny fanantenana tao anatin'ny Daniel ihany koa. Ny fanantenana tao anatin'ny Daniel izay fanantenana izay no nahatonga anazy nitodika nakany Jerosalema. Efa hitantsika teo hoe tany ambony-driana nanandrifany Jerosalema satria ny fanantenana zany de zao hoe mbola iverina any Jerosalema satria any Babilôna izy amin'io hoe mbola iverina any Jerosalema izy, mbola ho ahorina indray le tempoly ary mbola hanjaka indray lay tompo Andriamanitra zay ivavahany. Zay lay tena fanantenan'ny Daniel mahatonga anazy nitodika tany Jerosalema akoatra n'le efa nitenentsika tetsy aloha. Fa ny 7 ihany koa de tsy ny amin'ny Jerosalema fotsiny ihany ny anantenainy ny mbola iverenana ny Jerosalema sy ny iarenan'ny tempoly indray fa nanantena lay Mesia mihitsy izy. De
de eo amin'ny Daniel toko 7:17 sy 4:10 de ahitantsika sahady ny resaky tenin'ny Daniel momba an'io Mesia zay antenainy mbola ho avy sy mbola navitra io. De mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho izy fa indro nisy to zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra nakeo amin'ilay lehilahy antitra izy dia nampanantonina azy. Nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany ny fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fahefana dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakana tsy ho rava. Tsisy olo-kafa zay hitany Daniel ao anatin'io manana an'ireo singa rehetrarehetra ireo afa-tsy Jesosy Kristy ilay Mesia. Zay ihany no antenain'i Daniel, zay ny fanantenan'i Daniel ka nahatonga azy ho mahatoky manana an'io Jesosy Kristy io. Jereo tsara eto fa ozy izy hoe izy io izy de nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana mba hanompoany ny fokom-pirenena sy ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra azy. Any tsy ny jiosy fotsiny ihany no hanompo an'i Jesosy Kristy fa ny fokom-pirenena ny firenena ary samy hafa fiteny rehetra. De io moa zany de misy fironana sasany zay milaza hoe tsy hitany Daniel mihitsy ny fiangonana fa parenthèse fotsiny ihany ny fiangonana, fa eto de hitantsika fa miresaka an'izany izy. Mahatonga ny olona miteny an'izany moa de ny Daniel toko 7 ny tena hitany ao anatin'le izy, fa ny Daniel toko 7 5:20 ty dia miresaka betsaka ihany koa ny Mesia mihitsy ny tena resahany eo koa fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny fanosorana mpanapaka iray de misy herinandro 7 mandritra ny 12 herinandro no anamboarana ireny lalana sy ny ady kanefa ao anatin'ny tebiteby. De miresaka n'le mpanapaka iray zay hosorana, zay moa ny atao hoe Mesia, olona voaositra dia miresaka ny Mesia izy eto. Mbola hafa ihany koa ny fomba famakian'ny olona sy fandikan'ny olona an'io fa ny Baiboly, ny fony ny Baiboly izy tsika eto amin'ny gasy mahay mamaky Baiboly dia Jesosy Kristy, zay no resahany an'io ary efa misy ihany ny fomba namakitsika ny Daniel toko 7 io na ny 70 herinandro ny Daniel zany. De hitantsika le fanantenan'ny Daniel anankiray ihany koa ankoatra ny fanantenany an'ilay Mesia de ilay hoe anavozana sy anamboarana ny Jerosalema. Ina mampitodika azy any Jerosalema satria azo ho antoka fa mbola ho amboarina sy ho arenina indray ho avozina indray Jerosalema zay rava amin'io fotoana io satria babo any Babilôna ry zareo. Ka zay zany mahatonga ny olona ho mahatoky dia ny fanantenan'ny Mesia, ny fanantenany an'ilay Jerosalema zay mbola ho arenina zany ny fanjakan'Andriamanitra ary ny vavaka sy ny fiainany amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra de mahatonga ny fanahin'Andriamanitra mamokatra vokatry ny fanahy anatiny de ny toetra mahatoky dia vokatry ny fanahy fa tsy vokatry ny ezaka ataon'ny olombelona tsy akory. De ny olona mahatoky nefa de tsy maintsy hiara-ny fitsapana. Tsy maintsy misy fitsapana na de le fialonan'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-belona fotsiny ihany ary dia tratra moa Daniel amin'ny farany hitantsika teo zany nanao ny fomba rehetra ihany ny mpanjaka anafahana azy satria io ny hitan'ny mpanjaka ho olon-kendry indrindra eo amin'ny fanjakana saingy voagejan'ny sonia izay nataony izy amin'le hoe mivavaka aminy de tsisy azo natao fa de natsipy eny an-davaky ny liona ho atsipy eny an-davaky ny liona Daniel araky ny didy sy ny lalàna mediana sy persiana zay tsy azo ovany. Ary de ny any nataon'ny Darius afara moa zany de hoe ny Andriamanitra zay tomponao mandrakarivany hamonjy anao. Fa de zany tokoa ny zavatra mitranga. Misy ny fitsapana ny olona mahatoky kanefa efa niteny Andriamanitra fa ny fizahan-toetra ozy izy de efa manomana lalàn'Andriamanitra hivoahantsika amin'izany. Fa tsy mampitondra izay tsy zakatsika zany Andriamanitra na de mafy be aminao ary io fitsapana zay lalovanao io de efa manomana lalana ao amin'izany Andriamanitra haitsika tsara ny toen'ny tantara. Fa eto de mahita antsika fa ho an'ny Daniel zany de olona tena hoe manana fahafahana anaty tanteraka izy. Libra tanteraka Daniel eto milamina amin'ny fiainany tsy mbola niteny mihitsy izy hatreto
fa de mivavaka no nataony a fa ilay mpanjaka i Dariusa kosa no nandevozy lay fitiavam-boninahitra ivavahana izy ka iny fitiavam-boninahitra ivavahana izy natonga anazy nanao soni zavatra tsy voadinika sy tsy voeritreritra ary tsy nangatana torohevitra avy amin'ilay olona zay tianao indrindra sy azonao antoka indrindra torohevitra ny amin'ny fanjakana de ireny nangeja sy namatotra azy rehefa avy eo ka na inona ataony anafaka ny Daniel de tsy afaka fa de tsy maintsy namoaka didy izy amin'ny anipazana ny Daniel any amin'ny ndavaky ny liona de akoatra ny namoaka didy moa zany de izy ihany koa ny tsy maintsy nanisy tombo-kase anapenana an'io vavalavaka zay nanipazana ny Daniel io ary tsy vitan'izany fa efa voatsipy tany amin'ny lavaky ny liona Daniel nody ny mpanjaka tsy nahinan-kanina izy nandritry ny alina zay le voagejan'ilay zavatra nataony izy ary na le vehivavy-pandihy sy ny vaditsi-drano sy n'isan-karazany tsy nampidirina teo anatrehany nandritry ny alina tontolo izy tsy nahita tory fa dia nogiazan'ilay zavatra nataony teo aloha teo noho ny firehareana sy ny tsy fieritreretana zavatra tsara de hitantsika fa tena voageja be mihitsy i Dariusa raha ohatra ka tsisy resaka any amin'ny Daniel fa de milamina tsara izy tany andavaky ny liona tany napitson'iny fo maraina be mihitsy ny mpanjaka de niazakazaka nakany amin'ny lavaky ny liona tena maraina be am'le mbola na ny garde de corps zany mbola tsy afaka hoe andeha anaraka anazy sy aninona anazy fa de izy rery tsy nahita tory mihitsy hoe nanahoana zay le Daniel nanahoana zay le olona natsipy tao anaty lavaka satria tsy sitrany zany satria olona tena faran'izay atokisany io Daniel io de no tonga teo amin'ny lavaka izy zany de niantso ny nataony niantsoantso nataony Daniel mpanompon'Andriamanitra velona mo Andriamanitra zay tomponao mandrakariva avonjy anao amin'ny liona va de zay ihany ny zavatra azony natao tao anatin'le izy zany dia hitatsika io zavatra io nitranga fa mahagaga ihany ny fomba hoe niantso izy nefany olona tsipy any lavaky ny liona ve de enao miandry rapitso maraina zay vao antany hoe ao izy satria io le niteneny hoe le Andriamanitra eo zay tomponao any amonjy anao ao de nanatenan'izay ihany izy eo zany ny finoany sy ny tsy finoany Darius eto fa io zavatra nitranga io de efa io zavatra nitranga eto io de efa nisy sy nitranga io tany aloha tany zany taony Daniel toko fahatelo agnambo ty tsy Daniel moa teto zany fa i Sadraka sy Mesaka ry Abednego zay natsipy tao anaty laforo fa de hoe misy efa tsy mifatotra mandehadeo anaty hafa nefa tsy maninona kozy izy zao ary fijery le faefatra azy de toy ny zanak'ireo Andriamanitra nisy zanak'olona nomba niaraka tamin'izy telo amin'ny rahalahy teo de lasa efatra ny hita tao anaty laforo fa eto ihany koa Daniel de hita de niteny mihitsy Daniel hoe ny anjely n'Andriamanitra zay nirahan'Andriamanitra no nanakombona ny vavan'ny liona de hitatsika am'izay le fomban'Andriamanitra ny zanany ny mpanompony ny fiarovanaN'Andriamanitra azy amin'ny lafiny isan-karazany de raha miteny moa tsika hoe fa maninona raha no navelan'Andriamanitra ho any andavaky ny liona izy de izay mihitsy le zavatra mitranga tahaka an'izany neny an' Jesosy Kristy maty mihitsy aloha Jesosy Kristy fa mbola ain'Andriamanitra no manangana azy amin'ny maty ary de raha miteny ianao hoe fa maninona rehefa nanao an'izao raha miaro Andriamanitra tsy nandefa anjely ve izy matoa tratran'izao eny azon'Andriamanitra natao zany fa nitahaka ny namelany an' Jesosy Kristy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana fa vitan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty avy eo de tahak'izany ihany koa ny amelany anao am'izay zavatra mitranga aminao fa Andriamanitra de miaro ny olony foana indrindra raha olona mahatoky io olona io fa eo no ilazantsika hoe ho an'Andriamanitra de reny zavatra rehetra reny ny miara-miasa asoa zay ty azy ina moa le asoa atonga ny olona namboarana an'le olona zany atonga azy hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro Jesosy Kristy zay ny antony reny fitsapana zavatra maro zay lalovantsika reny mba
anadiovana antsika tonga antsika ho mahatoky bebe kokoa. Zay ny lazaina ao amin'ny Jaona 5:12 hoe zay mamozy izy ny sampana zay tsy mamozy izy de tapahana de arinany amin'ny afo, fa zay mamozy izy de amboariny emondena mba hambo bebe kokoa. De zany fiasan'Andriamanitra, ny mahatoky ihany mahazo fitsapana mba mahatoky bebe kokoa. Ary Daniel zany de anisan'lay voalaza ao amin'ny Hébreu 12 le olo finoana ao amin'ny Hébreu 12 de hitantsika eto hoe ny mpaminany ozy izy. Daniel zany io anisan'io mpaminany io izay nanakombona ny vavan'ny liona noho ny amin'ny finoana, satria olo finoana daholo reo resahany ireo. De ny farany moa jerentsika de ny vokatra zay fitsapana ny olona mahatoky zay, hoe inona ny vokatra zay rehefa nandalo an'le fitsapana i Daniel. Efaly indrindra ny mpanjaka rehefa nahita hoe tsy maty Daniel, mbola afaka niantso izy hoe nisy anjelin'ny tompo nanakombona ny vavan'ny liona, de nakarina. Ary rehefa aveo de reo lehilahy zay nempagnany Daniel ndreny na tsipy tany andavaky ny liona miaraka mivady aman-janany, de ny zavatra nitranga ka le liona rehefa alina tontolo na refofona olona efa nona mafy olombelona kanefa nikombona ny vavany nanaovan'ny anjely azy, de vo tsy nitotona tamin'ny tany akory reto, zay mihitsy le izy tonga de ripaka hoan'ny liona, norombahan'ny liona avy hatrany ireto ny mpangany Daniel reto. Ka zay zany ny vokatry ny fitsapana ny olona mahatoky dia ny fandresen'Andriamanitra ny fahavalo, ny fampitehan'Andriamanitra ny fahavalo. Raha tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa ny fahavalo de ho pitehan'Andriamanitra foana na amin'ny alalan'ny fampibebahan'andreo olona zay nanao ratsy atsika, na amin'ny alalan'ny famaizana andreo olona zay nanao ratsy atsika. Zany de zay ny anankiray voalohany. Fa de zay ihany koa ny hitantsika izany rehefa ao anaty fitsapahantsika, ao anaty zavatra mamay be tsika. Famaizana moa ny voalazan'ny Hébreu 12:12 ny Baiboly mahazatra atsika, fa eto izy de lazainy hoe ny fanitsiana rehetra de tsy mba atao hafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory. Rehefa tena hiaran'le fitsapana ianao mampahory marary zany karavasiana fantsihana amin'ny hazo fijaliana, asiana satroka tsilo, tsatohana lefina, marary zany, tsy mahafaly andro anaovana fa mampahory. Fa rehefa afaka zany izy de zay vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana sy fiadanana ho an'izay nanaovana azy. Io le hoe miara-miasa asoa tonga an'le olona hitovy endrika amin'ny Kristy, mitondra vokatry ny fahamarinana sy ny fiadanana ho an'izay nanaovana azy de hitantsika lay fiadanana amin'ny Daniel rehefa aveo satria reo fahavalony rehetra dia reo no hoan'ny liona tany. Fa tsy zay ihany, ny tena ngezabe ihany koa de nitohy an'ny farany amin'ity Daniel 2:9-20 ka hatramin'ny 7:20 satria namoaka didy am'izay Darius vokatr'izay hoe hitombo anie ny fiadananareo mantsy ny mponina rehetra ambony tany. De zao ny lazainy manao lalàna mba hako vitan'ny olona manerana fanjakako rehetra sy atahorany eo anatrehan'ny Andriamanitra Daniel, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Ny fanjakany tsy horavana oviana oviana ary fahefany de ahatra hatramin'ny farany. Izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy etỳ an-tany. Izy no namonjy an'i Daniel ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ny aiky, ny fahalebiazan'Andriamanitra ny mpanjaka. Ary zany vokatry ny fahatokitsika. Rehefa mahatokytsika, rehefa fidèle eo anatrehan'Andriamanitra tsika de manomboka mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra reo olona izay manodidina atsika. Eo zany ny faharesen'ny fahavalo, eo ny fiadanana zay omen'Andriamanitra atsika, fa eo ihany koa ny fieken'ny zao tontolo zao, ny fahalebiazan'Andriamanitra. De ny farany fahaefatra moa vokatry ny fahatokiana de zao hoe ary zany Daniel zany de nambinina tamin'ny nanjakan'ny Darius sy ny nanjakan'ny Kirosy Persiana. De eo ihany koa le fanambinana izay ataon'Andriamanitra. Fa raha amin'ny teny anankiray izy amaranantsika azy, hitantsika ny toetoetran'ny olona mahatoky
hitantsika ny fitsapana ny olona mahatoky, hitantsika teo ny vokatry ny fitsapana ny olona mahatoky, fa hitantsika koa hoe ny lakile mahatonga ny olona mahatoky dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ihany ary ny fanantenana an'ilay fiverenan'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany Jesosy Kristy dia azahoantsika vokatry ny fanao mahatoky. Fa rehefa mahatoky tsika miveriny Jesosy Kristy dia zao ny zavatra ho teneniny ianao ary dia ity no hamarana antsika azy. Mateo 5:20 tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao.